Hivavaka zao ho fanasitranana anao. Mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ve ianao? Mino ve ianao fa afaka mangy anao na aiza n'aiza misy anao ny fanamasina? Na zany na tsy zany, mino ary hivavaka ho anao mba handray fanasitranana ianao. Fanamasinao, mivavaka mba hikasika ny olona izay mijery ity vidéo ity ianao ka marary. Ary amin'izao fotoana izao mba ho sitrana izy. Ianao amerina amin'ny laony, ny sela rehetra hatrany anaty rano mikoriana ao anatin'ny vatany. Manonona fanasitranana hatrany anaty lalina. Ninona aretina ao anatin'ny vatany, na tsy sitrapanafody ary, na cancer, na tumeur, ninona aretina dia nidiakapoka tamin'i Jesosy ho fanasitranana azy. Manonona vatana hiasa 100 isan-jato ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao nefa laza fa dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy. Eny hositraniko izy ary asehoko amin'ny hareny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary izany fanasitranana izany dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen.